ao amin'ny filazantsara araka ny jauna toko fa 5:30 jauna 5:30 ka hatramin'ny 4:30 riavana. Zay no anomboantsika ny afatra. jauna 5:30 ka hatramin'ny 4:30 ndao rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany. Jesosy nandrefa efa nyroahany raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namalika nanao hoe iza moa no izy tompoko mba inoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao zao no izy. Ary hoy izy, tompoko mino aho. Dia niankohaka teo anatrehany izy. Le lehilahy miresaka amin'i Jesosy dia lehilahy teraka jamba, ary nisitranin'i Jesosy amin'ny fomba mahagaga. Dia ny fifarany le perikopatsia androany eo amin'ny 5:30 dia hoe niteny le lehilahy jamba teo aloha, tompoko mino aho, dia niankohaka teo anatrehany izy. Niankohaka teo anatrehany izy. Ny famarinana voalohany riavana dia izao: ny aretina, ny tsy fahasalamana dia ampiasain'i Jesosy ampahiratana antsika ara-panahy. Ny aretina, ny tsy fahasalamana dia ampiasain'i Jesosy ampahiratana antsika ara-panahy. Anatin'ny corona isika riavana zao, mianaka ny corona. Misaotra an'Andriamanitra fa noho ny famindrampony, noho ny fitondran'ny fiainako sy ny fiainanao, mbola tsy tratran'ny corona isika. Fa raha ho tratran'ny corona isika na tsy ho tratran'ny corona, raha ho tratran'ny aretina hafa isika, tsy maintsy izy zany aretina hafa, dia zao riavana ataovy an-tsaina, ampandalovan'Andriamanitra amin'io aretina io ianao, satria tiany ampahiratana ny masom-panahina. Ka raha ianao anatin'ny aretina riavana, aretina mety efa mitaiza aman-taonany, aretina vao hitranga, aoka ny réflexentsika fiangonana dia anao hoe tompo ampahiratinao amin'ity, ampandalovinao amin'izao aretina izao. Inona ary araka ny afatrao mbola tianao ampahiratana ny masoko ara-panahy? Inona hitako ny aretina, fa inona ny tianao ampahiratana ara-panahy? Zany ny zavatra mitranga eto amin'ity perikopatsia androany ity riavana. Tena hoe sitranin'i Jesosy ny maso ilay lehilahy, tena hoe jamba ara-nofo. Fa araka ny lazaintsika tao, izy miteny hoe tsy izy akory ny nanota na ray aman-dreny no nanota, ka jamba izy, fa mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Inona voninahitr'Andriamanitra? Dia ny ananantsika maso ara-panahy mahiratra, ka tonga ohatran'ity lehilahy teraka jamba tery ny farany hoe miankohaka eo anatrehany tompo riavanao. Zany ny fankalazana voninahitr'Andriamanitra. Raha jerena riavana ny Jaona 5:9 dia hita mendalana eo tokoa le fitombony le finoan'ity lehilahy ity rehefa hoe nampahiratin'i Jesosy ny masony. Miteny izy eo amin'ny 9:9 azafady, antaniany le mpiaramonina tamin'izy, fa iza ny nanasitrana anao? Dia manambara izy hoe le lehilahy atao hoe Jesosy. 9:10 anketiavan'ny fariseo indray izy, fa hoana nasitrana anao dia 7:10 mpaminany izy. Le lehilahy atao hoe Jesosy, mpaminany izy. Ary amin'ny 9:30 mbola anketiavan'ny fariseo indray, 5:30 avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany. Zay le hoe tombo miandalana, le finoana. Rehefa navelan'i Jesosy ny fanerasera tamin'ny mpiaramonina taminy izy, tamin'ny fariseo izy, nailiky ny ray aman-dreniny izy, dia mbola nailiky ny fariseo, occasion tombony
tamin'ny finoana zany. Ary Jesosy ry havana tena hoe nanaja azy, tsy vao hoe sitrana nahiratra avy any amin'ny Farisy Siloama zay nanyrahany Jesosy hoe anasan'ny masina de tonga zay avenao hoe lazaiko zavatra ara-panahy. Non, nanaja azy, nanaja le fifaliana. Azontsika an-tsaina ange zany hoe fifalian'ny olona hoe jamba de mahiratra navelan'i Jesosy. Iaina zany fifaliana zany izy, tsy avy hatrany tena nitontona azy izy, fa zay hitantsika ry havanao, hitantsika le évolution spirituelle ty lehilahy teraka jamba teo aloha ty. Fa zao hoy izy ny eo amin'ny 17 rehefa navelan'i Jesosy niaraka tamin'ny mpiaramonina taminy izy tamin'ny fariseo tamin'ny ray aman-dreny de tamin'ny fariseo indray eo amin'ny 5:30 hoe Jesosy nandre fa efa noroahana raha lehilahy, noroahany ray aman-dreny ve, noroahana tao amin'ny sinagoga ve, voailika atraizatraiza ty lehilahy ty, voailika izy anatin'izany fahoriana zany no anatanterahany Jesosy ny finoana. 5:30 hoe nandre izy fa efa noroahana raha lehilahy ary rehefa nahita azy izy de nanao hoe mino zanak'Andriamanitra venao, mino zanak'Andriamanitra venao. Nahita azy Jesosy, nanantona azy Jesosy, tsy nanao hoe salama ianao, nanaona le maso, mahiratra tsara, mazava tsara. Tsy zany nataony Jesosy ry havanao, nanatanteraka an'le fampahiratana azy ara-panahy izy, mino zanak'Andriamanitra ve ianao, mino zanak'Andriamanitra ve ianao. Fa de le fifaneresana tao amin'ny fiarahamonina tao nanamasaka an'le finoana. De hoy izy raha lehilahy hoe iza moa no izy tompoko mba inoko azy, hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao zao no izy te hanambara ny tenany aminao zanak'Andriamanitra amin'izao marain'izao ry havanao. Ary raha mahiratra ara-panahy ianao, zavatra tokana no ahafantarana an'izany amin'izao marain'izao hoe arak'le 5:30 hoe mino aho de niankohaka teo anatrehany izy, se prosterner c'est le fiankovana, amin'ny teny frantsay koa hoe ni adorer. Na za paster na ianao mpivavaka ato, mila mitombo amin'izany adoration zany tsika, mila mitombo amin'izany fitiavana voalohany zany isika, na iotika avy ianao na iotika avanana, tsisy afa miala amin'izany adoration zany isika ry havanao. Ary isika rehetra reto tao amin'ny fiainantsika nanana olona zay no adore antsika, mety olo tiany io, mety ray aman-dreny, zanaka, ray tapo, tiany Jesosy ho adore antsika tahaka izany Jesosy ry havanao. Ary izy rery rano marina no tiany adore antsika tahaka izany. Zay zany le famarinana voalohany hoe tsarovy fa io aretina mahazo anao io de hoe ampiasain'ny tompo tonga aminao ary ampiasaina mba hampahiratra anao ara-panahy. Famarinana faharoa dia amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 9:20. Asan'ny apôstôly toko fa 9:20. Ny andininy fa 9:20. Ny andininy fa 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao, fa mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao. Famarinana faharoa dia izao ry havana, aza menatra ny lasanao. Rehefa tahaka n'ity lehilahy teraka jambo ty mantsy, ary ny olona rehetra ry havana dia teraka jamba, mety tsy teraka jamba ara-nofo fa ny olona rehetra dia teraka jamba ara-panahy. Dia rehefa mahiratra ara-panahy ianao dia mahita ny fiainanao, mahita ny lasanao ianao, menatra ianao. Ny afatry ny tompo dia hoe aza menatra ny lasanao intsony, aza menatra ny lasanao intsony. Fa mitsangana ka mijoro araka ny voalaza teo ry havana. Misy fotoana isika rehefa mijery ny lasantsika, mahita ny lalana sasany, mahita ny lalana maro ny sorantsika fahiny, dia mahamenatra antsika izany ankehitriny rehefa nahiratra ny masontsika ara-panahy.
misy pety sasany ao amin'ny fiainantsika ry havana zay hoe tiatsika horovitina vo mahatsiaro azy isika ary ho an'ny sasany tsy pejy fa tena tokoray eo amin'ny boky ny fiainana le boky ny fiainana mihitsy no hoe tiany hodorana tena possible zany ry havana fa ny atoron'ny tompo amintsika de hoe rehefa mahatsiaro ny lasanao ianao ifony tsy misy atakandro zany ny lasanao seho ny zavatra rehetra atao milasanao ka mamenatra anao ifony tsy misy atakandro zany ary zao ny zavatra mitranga ry havana rehefa hoe ny tantara-piainanao zay seho ny zavatra tsaronao tamin'ny fahininao efa ny fonanao de zao ny afatry ny tompo aminao hoe okizay ny mitanondrika okizay ny makalay elo-tena fa ny tompo miteny aminao hoe mitsangany ka mijoro e mitsangany ka mijoro e rehefa mahatsiaro ny passenao ianao ry havana donc sakafo ny firananao amin'ny 487 lera 487 ndenge raha antsika mamaky le andin'ny faharoa am'zany 487 zany hoe ny fiainako besia sy taloha voaova mihitsy zao eny ny fahotako zay nahavo voasasany kosa tovy ambavanao io ry havanao rehefa mahatsiaro ny passenao ianao zao manko ianao mahatsiaro ny passenao fa ny devoly ko malala ny passenao izy malala ny lasanao ny devoly ary ny lasany devoly de ny mampatsianao mandrakariva zany passenao zany havanao zany lasany ary mampanahy anao izy teraka fiananana ao aminao izy ny amin'ny famelan-keloka efa natolotr'Andriamanitra anao momba zany passenao zany ary raha tsy miambina ianao ry havana tena ho lasa tokotany filalaovan'ny devoly io lohanao sy sainao lasa tokotany filalaovan'ny devoly tsy anam-pifaliana ianao tsy anam-piadanana ianao izy de hiezaka andresy lahatra anao isan'andro hoe Andriamanitra mbola tezitra aminao fa impardonnable ianao ary ianao io de hoe tena hoe tsy mendrika anatona an'Andriamanitra zany ny ataky ny devoly mba tsy hananantsika fifaliana ary toetra amin'le famenarana no ny lasa ry havanao engany ry havana ka ho maro mpivavaka ato amin'ity fiangonana ty amin'izao maraina izao ka afaka hiteny hoe ie mpangalatra taloha ie mpanodikodina volam-panjakana taloha ie mpandainga taloha ie mpandala fomban-drazana mpanompo sampy taloha fa efa afaka tamin'izany aho ary efa nyfafan'ny tompo tamin'ny rany to amin'ny azo fijaliana zany fahadalako sy fahalotoko rehetra izany ry havanao aza mitanondrika intsony aza mitanondrika ny tompo no miteny aminao hoe mitsangana mijoro ary Paoly zay ampitondrain'ny tompony zany afatra zany izy no mitsangana izy no mijoro izy rehefa nikasian'ny tompo ny fony teny an-dalanao Damaskosy ry havanao rehefa novainy Jesosy fo izy ry havana tsy nangatahakandro izy teo ihany izy de nanomboka ny asa fitoriana ny filazantsara ary nanomboka tamin'le minitra voalohany torian'ny filazantsara ka hatramin'ny farafofinainy tsy ahitana trasina kely nohotran'iny azy ny amin'izay hoe famenaran'ny Paoly ny amin'ny lasany sy nanenjehany an Jesosy Kristy sy ny mpianany ry havanao aza menatra ny lasanao intsony fahamarinana farany de zao manomenao antom-pisina mazava ny tompo manome anao antom-pisina mazava ny tompo de ny ampahiratra ny mason'ny avy irahan'ny tompo ianao ampahiratra ny mason'ny avy eo amin'ny andininy fa 7 sy ny fa 7 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy hamonjy ianao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa zay nirahako anao
ampahiratra ny masony ialany amin'ny maisina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefany satana ho amin'Andriamanitra mba hahazory famelan-keloka sy lova eo amin'izay no amasinina noho ny finoana. Verina intelo ty fijoroan'ny Paoly apôstôly avavolombelona ny amin'ny fionany tamin'ny tompo. Mahagaga zany ry havana. Misy zavatra tiany soratra masina tiany Paoly avohitra ao. Ny avohitra ny Paoly amin'izao marain'izao dia hoe misy mission ry havana ankin'ny amiko sy ankin'ny aminao. Dia ny ampahiratra ny mason'ny hafa. Ary azavaina le hoe mampahiratra ny mason'ny hafa. Le olona jamba ara-panahy ry havana, lazain'ny Paoly amin'ny 9:20 dia mitoetra ao anatin'ny aizina ara-panahy, ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy. Irahantsika ampahiratra ny masony. Ny olona jamba ara-panahy araka ty 9:20 ty dia hoe mitoetra eo ambany fahefan'ny Satana. Ninona fahaizany firazanany etsetretsetra ry havana rehefa hoe mbola jamba ara-panahy izy, mitoetra eo ambany fahefan'ny Satana, mbola ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany no asa ambony indrindra ary masina indrindra anyrahany ahy sy anyrahany ianao. Rehefa nampahiratiny sika dia hoe irahako koa ianao. Ampahiratra ny masony ialany amin'ny maizina. Paoly maniraka io dia hoe mijoro vavolombelona ny amin'ny tantarany. Paoly angery havany izy le hoe niainga avy any Jerosalema feno fofakahalana andeha ho any miainga any Jerosalema ho any Damaskosy. Jereko hoe 330 kilomètres zany hoe Jerosalema makany Damaskosy asa nanandeha iny izy nanandeha inona. Tondra taratasy isamborana ireo kristianina ampiverina azy any Jerosalema anameloko azy ho faty. Teny an-dalana Saul no nisehon'i Jesosy ary nikasehany ny fony. Teny an-dalana ho any Damaskosy nikasehany Jesosy ny fony ry havanao. Fa zao tao a Damaskosy Saul voavonjy. Tao a Damaskosy fa tsy teny an-dalana. Tao a Damaskosy izy voavonjy. Inona zavatra nitranga tao Damaskosy rehefa nikasehany Jesosy ny fony Paoly, fony Saul dia ndany ianao makao a Damaskosy dia ho lazaina anao izay tokony ataonao. Niseho tamina mpianatra Jesosy anankiray antsoina hoe Ananiasy Jesosy dia niteny izy hoe ndany ianao makany amin'ny Saoly. Tena natahotra be Ananiasy, efa renge ny laza ny teny hoe mpamon'olona. Ndany ianao makany amin'ny Saoly fa manana programa ho an'ny Saoly. Dinona nataony Ananiasy? Nakatoy izy, niteny izy hoe inty aho tompoko, inty aho tompoko. Dia nametra tanana tamin'ny Saoly Ananiasy havano, nametra tanana tamin'ny Saoly izy. Ary dia hoe niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kiratrondro niala tamin'ny mason'ny Saoly. Natao batisy izy, nahazo famelan-keloka izy tamin'izay fotoan'izay Saoly, tamin'izay fotoan'izay Paoly no voavonjy. Inona no afatra ho ahy sy ho anao? Fa maninona zany no mahakasika amin'izao marain'izao ry havanao? Mitady Ananiasy taka ny nanyrahany Ananiasy Jesosy ry havanao, ampahiratra mason'ny hafa. Meteza ianao ho Ananiasy, meteza ianao ho Ananiasy. Rehefa miteny izy hoe irahako ianao ampahiratra ny masony jamba. Irahako ianao ianao no ampahiratra azy, asanao zany fa za tsy ampahiratra azy. Azonareo ave zany. Za maniraka anao ampahiratra azy. Meteza ho Ananiasy ry havanao. Fa zao ny teny fampanantenana. Araka ny hitantsika atao amin'ny tantara amin'ny Saoly, ianao tsy miasa rery. Irahany Ananiasy fa izy efa nikasika ny fony Saoly. Ary amin'izao andro taoriana amin'ny Pentekosta zao fanamasina ry havanao. Efa makasika ny olona izay tian'ny tompo anyrahana anao mba hampahiratinao. Ny masontsika isotritiavana moa mampiasa ny toriteny, mampiatra ny toriteny amin'ny ankonana. Zao no afatra ho antsika fampahirezana eto am-pamaranana.
matsiaro anao vady, matsiaro anao ray aman-dreniny amin'ny zanaka ao, matsiaro anao zanaka ny amin'ireo ray aman-dreninao reo. Milaza aminao ny tompo hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanao aina, mananatra mijoro vavolombelona, manao teny mpitiavana, manao teny amin'ny fahalemem-panahy amin'ny vadinao io, amin'ny zanakao, amin'ny ray aman-drenao. Tsy foana zany, avy amin'ny tompo zany, efa fanomanana azy zany. Fa ianao kosa mangataha amin'ny tompo hoe za fa nijoro vavolombelona tompo, fandefaso ananiasy amin'izay ty vadiko ty, reto zanaka reto, ro ray aman-dreniko reto, andefaso ananiasy izy, taka ny netezako ho ananiasy ho amin'ny tokantrano so amin'ny ankonana hafa. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.